Ireto zavaboarin'Andriamanitra reto no fitaovana nentina nitsofana rano ny fanambadiana izy mivady, mpivady malala-tsaina, mpivady tia mamalagasy, mpivady misokatra ihany koa, ka de reto no nampiasaina nanatanterahana fitsofan-drano zany tany amin'ny farany. Misy antony daholo reto zavatra reto, misy dikany ary misy vokatsoa lehibe any amin'ny tokantrano sy ny fiainam-panambadiana. Ka de manasanao ary anaraka hatramin'ny farany ity vidéo ity satria ny soa fianatra ny tsara fanao mendrika fakatahaka. Anisan'ny zavatra farany izay tiako ry mpijery ry mpanaraka ny pejiny MC Lafatra, ny mpivady mahatoky tanteraka hoe MC Lafatra hivady izahay, roviana angano mba daty sy mba andro tsara afahana manatanteraka ny fanambadiana, inona ny mba lokona akanjo mba mety mba mahasoso mahatsara ao anatin'ny fanambadiana mivady. Fanontaniantsika mpijery sy mpihaino ngamba dia ny hoe fangamo misy andro ratsy zany fa tsy andro tsara daholo nataon'Andriamanitra. Eny tompoko, tena misy ny andro tsara afahana manatanteraka ny lanoam-panambadiana. Fomba malagasy moa no resantsika eto, fomba malagasy, fomba n'Andriamanitra dia nataonay tamin'ny torohevitra mekanisme mivady hoe andao ataontsika amin'ny volana miakatra, tsy nanany volana zany andro alakamisy, misandratr'andro, miaka bolana, tsara fanombohana zany ary ny zavatra tsara fanombohana dia tsara fiafara. Zay moa zany ny dikan'le fahaizana miditra amin'ny andro tsara. Manaraka zany ihany koa dia rehefa nandeha nizotra amin'ny atsakany sy andava ny lanona rehetrarehetra dia niroso amin'izay zay tamin'ny fitsofan-drano reny tazantsika reny rehetrarehetra reny dia misy antony sy misy dikany daholo tompoko, ary tena azavaiko mihitsy reny rehefa maka ianao amin'ny lanoam-panambadiana zay tanterahanao. Iny lamba landy anaovana izy mivady iny dia misy tsodrano, misy firaritsoa ary azavaiko tsara mihitsy hoe inona moa ny antony izy iny. Reo voninkazo tazantsika tsiraray avy reo dia misy heriny sy misy asiny avokoa makany amin'ny mpanambady, ary rehefa foazina le izy dia mitondra fiainana tsara, mitondra fanambinana sy fahasoavana lava reny makany amin'ny tokantranon'izy mivady. Misy zavatra maromaro akoatrareo voninkazo tazantsika ireo zay tsy ho tonongo tsiraray ny anarany, dia misy tantely velondreny ao, misy vady velona ao misy akotrim-bary ao misy loharantsiritra ihany koa miaraka amin'ny fangaro fito mitondra fanambinana sy fanandratana be amin'ny fiainana. Zany no nentina ny tsofana rano an'izy mivady. Iny zao misy voromailala tazomin'izy mivady iny ihany koa dia atsipin'izy mivady, ary misy antony sy misy dikany sy firaritsoa lehibe ihany koa, fa tsy sanatria hoe aingitraingitra, ary misy antony le izy tsy natao hoe maritaina na ganagana na hoe voropotsy fa tena hoe voromailala, dia misy dikany zany ary tena nazavaiko moa tao anatin'ity fanambadiana ity. Feny tompo klasy tompo vavy dia rehefa manao dia tena manao fa tsy mitsapatsapa na manandrakandana, ary mahafinaritra moa satria olona tia mamalagasy olona misokatra tsara mihitsy ny sainy dia nasiana an'izao zavatra izao. Ty tazantsika eto mofomamy ity ihany koa zao dia anisan'ny jiro mamirapiratra, kintana mirehadrehatra, misy antony sy misy dikany daholo iny jiro mirehadrehatra iny hoe mba hamirapiratra ho tonga amin'ny ambony indrindra ho lasa lavitra amin'ny fiainan'izy mivady. Dia zany rehetrarehetra zany moa dia mbola narahana ifety, ny rahana ifandizana, satria le dimirindra ohatran'izao arahantsika zao dia mampirindra ny fety, dia mampirindra ny mpianakavy, ary mampirindra tanteraka ny fiainam-panambadiana izy mivady. Vao manomboka tonga dia mirindra ny zavatra rehetrarehetra. Ary ny fifaliana sy ny fandizana sy ny korana sala amin'izao dia efa mitondra sahady onja tsara sy ararehetra nonja mahafinaritra ho an'ny fiainatokantranon'izy mivady. Dia nalaina moa zany ireto voninkazo izay nanaovana ny tsodrano reto mipetraka teo amin'ny latambatra izy mivady mba azony atao hoe vibration, hoe onde positive. Inona ny anton'izany rehetrarehetra zany?
tsodrano, firaritsoa, firarinan tsara ho an'izy mivady. Dia mirary soa antsika rehetra tonga avasoa ny andro malaza, aza misalasala amin'ny resaka amin'ny MC lafatra fa ho ataontsika iainkaja embonahatra ny andro ray taozatonao. Misaotra indrindra ary dia zarao ty vidéo ty a, partageo ty vidéo ty a, mentionné entina naman'izay mikasa anorim-panambadiana fantatrao ka dia misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.